Fataorina ny falanin'ny lalàna amin'ny fiteny-bola-panjakana izay nasiana fantsena na ilay antsoina hoe loi de finance rectificative dia nisy ny fanamariana izay nentin'ny tale général ny etra mahakasika ireo fepetra vaovao no raisina. Mahakasika ny impôt sur revenu dia tena hita miariapo zany ohatra ny faminaovana ny impôt sur revenu ho an'ireo zay ny artiste moa ny filazantsika azy. Ireny dia natao tsy ny artiste irery ihany no tratra ny impôt sur revenu fa ny olona rehetra manana fidiram-bola dia hiaran'ny impôt sur revenu daholy. Ny milazana nyity manokana dia tsy impôt sur revenu tsotra fotsiny le izy fa impôt sur revenu intermittent, izany hoe ireo zay artiste tsy manana nif io no lazainay hoe lazaintsika hoe informel dia entanina izy ireny ho informel amin'ny alalan'ny fampandraisana anjara ny organisateur n'le spectacle ohatra. Ny organisateur ny spectacle matetika dia manana nif izy ireny ka dia akinina aminy ny maka ny air intermittent ho an'ireo zay artiste raisiny anafana ny hetsika zay karakaraina kanefa zany artiste zany dia tsy manana nif dia akinina amin'le organisateur zany ny maka ny 5% nif amin'izay cachet ny filazantsika azy omena zany artiste zany. Zay ny point voalohany nahakasika ny impôt sur revenu. Ny point faharoa dia le firesakitsika matetika mahakasika ny IRSA na ny impôt sur revenu zay raisina amintsika pikarama. Tondram-panivany izy io satria tany aloha zany hoe talohan'ny loi de finance rectificative dia tsy nasiana haba na etra ny karama latsaka ny mialatsiny fa somary mifangarongaro any le fitenenana ny karama latsaky ny 250 000 ariary zéro no nalaina taminy dia rehefa mihoatra ny 250 000 le izy dia nasiana 20% talohan'ny loi de finance rectificative nampiatrany. Taty amin'ny loi de finance rectificative tsika no nitondra n'le hoe asiana 2000 ariary iny le zéro taloha iny zany soloana 2000 ariary fa tsy miova kosa ny supérieur 250 à 20% ihany. Be moa ny gazety nilaza fa dia miakatra any amin'ny 3 isan-jato ny taketra ateraka io le 2000 ariary eo. Io moa chiffre ampedina fa raha ny avy aty aminay dia ny fanaovana an'io 2000 ariary io dia mitondra fiakarana ny amin'ny aotra faingo valo. Ka raha ny aotra faingo valo no ampiana 20% satria zay ny tranche manaraka ny imposition ny tranche manaraka dia 20,8% zany ny tokony fiakarana.